Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ahoana no fomba ialana amin'ny sigara? Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Be dia be tsika no mifoka sigara nandritra ny taona maro mihitsy ary mba maniry hiala amin'izany sigara zany. Manana vahaolana amin'izany ve ny Baiboly na ny fivavahana kristianina? Satria maro be koa no karazana fikambana na mpitsabo izay manolotra anao koa karazana fomba atao samihafa ahafahana miala amin'ny sigara, ary tena misy amin'izy ireny tena mahomby mihitsy. Fa ny ankabetsahany aloha dia izao hoe processus daholo ny azy, izany hoe mandeha tsikelikely. Ny faharoa koa dia misy ezaka be avy aminao mihitsy izay vao afaka ianao, ary ny fahatelo dia misy koa indraindray ny vola izay tsy maintsy alohanao ao anatin'izay fitsaboana sy fanafahana anao amin'ny sigara izay. Fa ny ao amin'i Jesosy Kristy tena misy ny fanafahana ny olona amin'ny sigara, izay sady tsy andoavam-bola no tsy misy effort avy aminao mihitsy ny fomba ialanao amin'ilay izy no tonga dia instantané. Eo anao dia afaka, fa tsy misy resaka hoe procédure mandeha elabe zany. Ary dia izay no atoro amintsika amin'ity androany ity, satria tena tsara ry havana io fanafahanao amin'i Jesosy Kristy io. Tamin'ity anio hariva ity dia nisy tovolahy niantso ahy tamin'ny telefona, dia nanazava izy hoe efa 10 taona mahery izay no nivoka sigara, dia nisy fotoana ozy izy afaka kely 3 volana teo fotsiny niezaka be mihitsy tamin'izay fotoana izay, tamin'ny herin'ny saiko dia afaka ozy izy nijanona ilay izy, fa vao nisy problème kely indray ozy izy dia tonga dia niverina indray. Ary amin'izao fotoana izao ara ozy izy tena lasa ohatrany hoe vao mainka mitombo be mihitsy ny sigara laniko, mahalany hatrany amin'ny 2 paquet isan'andro ozy izy amin'izao fotoana izao. Dia tena hoe tsapako hoe tsy mety ilay izy, tena te hiala amin'ilay fanandevozan'ny sigara, dia tsy hitako mihitsy hoe inona natao, inona no vahaolana hoe omeny pastera fa za kristianina. Dia nanontany azy aloha, ny fanontaniana voalohany indrindra napetrako taminy dia hoe ianao ve mahafantatra fa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy? Dia fantatro ozy izy. Tena mino anao fa maty teo ambony hazo fijaliana izy? Dia ie. Dia inona ary ny nahafatesany teo? Dia nieritreritra teo izy hoe ahoana tsy azoko tsara averenjala fa tena dia inona ho ny antony nahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana? Dia izy hoe mba ho famonjena an'izao tontolo izaoko, izay no nahafatesany. Ie. Dia izay mihitsy no anontaniako anao hoe inona ny ifandraisan'ilay fahafatesany sy ilay famonjena an'izao tontolo izao? Inona no ifandraisany hoe fa maninona ny hoe maty izy dia voavonjy izao tontolo izao? Izany hoe rehefa misy olona maty zany dia voavonjy, ohatra hoe maty tonton dia voavonjy tontinina. Sa inona ny ifandraisan'ilay hoe maty izy dia voavonjy izao tontolo izao? Dia izay tena lalina be za fanontany izany izy tsy azoko mihitsy n'izany. Dia ka izay mihitsy ny olana. Ny tsy fahatakaratsika ny antony nahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana sy ny fifandraisan'izany amin'ny famonjenantsika no mahatonga atsika tsy mety afaka. Satria izay ny atao hoe marina. Ka rehefa tsy takatra ao izay dia tsy possible no afaka mihitsy ianao. Dia izao tapahako aloha ty afatra ity dia mandehana aloha manova fikarohana, dinio aloha tadiavo aloha hoe inona ny antony nahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana sy ny hoe fifandraisan'izany amin'ny famonjenany olona. Be dia be ny kristianina tsy mahavaly an'izany fanontaniana izany nefa dia mivavaka isaky ny alahady, mivavaka foana manao an'ity rehetrarehetra ity, fa rehefa tena anontanianao izy hoe fa maninona no hoe ny fahafatesany Jesosy no mahatonga anahy voavonjy, inona ny antony sy ifandraisan'izany? Dia nitapahana ilay apelina, dia kaloha aloha izy fanao fikarohana kely, dia nitapahana dia verina ny antso azy amin'izay rehefa avy eo dia hoe nanao ahoana, hitanao sa tsy hitanao ny valiny? Inona ny ifandraisan'ilay izy? Toy izy hoe ny rano izy manadio antsika, manafaka antsika zany ny rano. Dia hoe manafaka antsika, ahoana ny fomba hanafahan'ilay rano antsika? Ahoana ny fomba hoe hamonjeny antsika zany amin'izay ilay any? Dia hoe mila mino zany tsika. Hitako hoe mbola tena maizimaizina, mbola sahirana izy zany mamaly an'ilay fanontaniana. Ary be dia be mihitsy ny kristianina no sahirana mamaly an'io fanontaniana io hoe ahoana ny ifandraisan'ny hoe fahafatesany Jesosy sy ny famonjenanao. Fa rehefa tsy mbola takatra ao aloha izay dia lavitra be mihitsy ny ahazahoanao an'izany atao hoe fanafahanao amin'i Jesosy Kristy izany, satria izay no lakilen'ny fanafahana anao amin'ilay sigara izay mamatotra anao. Tena misy ifandraisany be dia be mihitsy zany amin'ilay fanafahana antsika amin'ilay sigara izay mamatotra. Dia izao Jesosy Kristy dia tadidio fa nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana.
ary izay fahotantsika teo ambony azy fijaliana izay nentiny no nahatonga azy maty teo ambony zany hoe nitondra ny fahotantsika zany na hafatesany dia nahoana ny hoe vovonitsika satria tsika zany a nentiny le fahotana nentiny teo amin'ny tenany dia lasa tsy nisy fahotana zany tsika dia izay no mahatonga antsika hoe vovontsy satria lasan'i Jesosy zany le fahotantsika dia mbola somary tsy azony tsara ihany koa le izy zany zavatra ohatra hoe zavatra tsotra fa rehefa tena manazavana eo amin'ny olona ianao dia tena be dia be mihitsy ny olona no ohatra ny hoe zavatra tena sarotra le izy dia nameko ohatra anankiray izy hoe zao ary misy olona zany a ataoko hoe marary izy ianao zany zao ohatra marary raisitsika marary ianao a dia misy aretina ao aminao dia tsisy fanafody atao mihitsy zany fa io aretina io a tsy maintsy fahafatesana zany a zay vao vita tanteraka ny amin'io aretina io ianao zany raha maty a dia maty koa zany io aretina io fa izao nidina Jesosy nidina tonga zany a za zany tonga dia niteny taminao hoe aleo le aretinao a wakati amiko toy hoe ka le aretina zany manko pasteur tsy possible zany izy amin'ny scientifique hoe aretina findrafindra zany zay fotsiny aloha ataontsika ohatra fotsiny zay mba ahazahoana azy dia ny hoe ianao zany marary a dia alaiko le aretina ao aminao dia entiko aty amin'ny tenako dia sitrana anao sa tsy sitrana dia sitranao iza zany indray zao marary ianao indray zany zao izy marary dia mba hahafahana mantevina sy mamono n'io aretina io a dia tsy maninona inona zany no tokony atao amiko dia tsy maintsy maty ianao zany izy dia izay rehefa maty a zany a dia niara-maty tamiko zany ny aretinao niara-maty tamiko zany ny aretinao dia ny fanontena petrako aminao dia izao raha ohatra ka namena na le aretina na findra taty amiko fotsiny le izy a dia nisy ezaka be avy taminao ve zany nampasitrana anao sa tsy nisy tsy nisy izy tsy nisy ezaka be mihitsiny zany fa tonga dia nameko anao fotsiny zany le izy dia zay zany nitakina aminao ny handefasanao an'le izy dia inona am'izay ara zany nandrasan'Andriamanitra aminao zany mba ahatonga lay sigara ao anatinao a ho afaka aminao dia azony tsara le izy satria izy manao hoe tokony atolotro amin'i Jesosy zany izy ity sigara ity atolotra iza dia atolotra ho azy eo ambony hazo fijaliana dia izay mihitsy sokafy ny baibolinao ary ao amin'ny Romana 9:7 sy ny 9 toy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nomboana taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony nitoetsika taloha dia niaraka nomboana taminy izy le tamin'io dia hoe Jesosy Kristy io zany hoe niaraka nomboana tamin'i Jesosy Kristy le toetra taloha ino no toetranao zay tokony nomboana miaraka amin'ny Jesosy io toy izay ny fiankinan-doha amin'ny sigara dia soloy an'izay ary io teny io toy izay hoe fa fantatsika fa ny fiankinan-doha ny fiankinako-loha amin'ny sigara dia niaraka nomboana tamin'i Jesosy Kristy avereno tsara hoa fa fantatsika fa ny fiankinan-doha amin'ny sigara dia niaraka nomboana tamin'i Jesosy Kristy ka rehefa niaraka nomboana tamin'i Jesosy Kristy izy dia maty izy sa tsy maty maty izy nidika zay niara-maty taminy zany le izy ary zay mihitsy nandininy fahafito manao hoe fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota dia ahoana indray zany olona hoe fa maty dia afaka amin'ny ota zany ny fahazahoanao azy hoa toy izay ny olona efa maty izy tsy manota ntsony tsy misy tentation ntsony fa tonga dia izay afaka tanteraka zany le ota zay tsy afaka manota ntsony izy ny olona efa maty dia izay mihitsy zay efa maty dia afaka amin'ny ota zany hoe le fahafatesan'i Jesosy Kristy zany a no namotika ny ota rehetrarehetra teo amin'ny tenantsika dikan'izay a raha ohatra ianao ka mino hoe tena lasan'i Jesosy Kristy tokoa le fiankinan-doha amin'ny sigara dia tena maty niaraka tamin'ny tompony azy fijaliana dia dikan'izay afaka ianao ary zay finoana zay zany nitakian'Andriamanitra anao dia ahoana ny fomba hatanteraka an'izay famondrana ny otanao ao amin'i Jesosy Kristy zay fanorana azy amin'i Jesosy Kristy zay vavaka zany vavaka zay a vavaka zay ataonao amin'ny finoana hoe Jesosy androany a dia inty hatramin'izay mety fantatrao foana hoe maty teo ambony azy fijaliana hoy zany Jesosy Kristy fa mbola tsy tena niaina an'izany ho an'ny tenanao ianao mbola tsy tena ny expérimenté an'izany expérience zany hoe ndeha tena ho hiara-maty amin'i Jesosy Kristy tokoa lay fiainako taloha satria izay tatonga amin'ny Paoly teny hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo ambony azy fijaliana le iza taloha le toetrantsika taloha izy io niaraka nomboana taminy teo amin'ny azy zany hoe le toetra ratsy rehetrarehetra taloha zany nomboana niaraka tamin'ny tontolo dia mba hanimbana ny ota ny ota ny aravina dia io fifohana sigara io
oto io satria manimba ny tempolin'Andriamanitra isika ao anatin'io. Ka rehefa avadika zany le verset dia hoe fa fantatsika fa ilay fiakinan-doha amin'ny sigara taloha dia niaraka nomboana tamin'i Jesosy Kristy hanimbana ilay fahotana dia ilay fifohana sigara mba tsy hahatonga antsika hifoka sigara intsony. Zay zany dikan'ilay tenin'Andriamanitra. Fa rehefa maty zany dia afaka ilay sigara. Ka zay rehefa maty Jesosy Kristy dia io vavaka io avavaka ataona amin'ny finoana hoe Jesosy ity raha zany manolotra le fiakinan-dohako amin'ny sigara aminao. Dia ny danger dia le hoe afaka viasa tsy afaka zany lasa ny satsy lasa zany raha vao misalasala ianao dia zay ny loza. Fa raha tena mino ianao vavaka quelques secondes zany tena mitenao efapolo secondes zany tsy mila hoe petrao tanana anaovy délivrance fivadikanana 3 andro sy 4 andro fa 30 secondes 40 secondes zany vavaka zany amin'ny ranao ny fahotanao eo amin'ny Jesosy Kristy. Ary izy koa efa niteny zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy ozy izy. Zay zany ny garant. Ary izy koa efa niteny manao hoe makanisa tiamiko zay miasa fatrasy mavita izy zany anomenareo fitsarana. Raha ny zanaka amin'ny manafaka dia ho afaka tokoa nareo. Dia ny anjarantsika zany dia miteny an'izay fotsiny hoe tompo ity ary le zavatra zay namatotra dia ity mihitsy ka izany nahatongavanao teo ambony azy fijaliana teo ny antonanao teo dia androany tena nolotra. Ny fahafantarana hoe maty teo ambony azy fijaliana ho an'ny fahotantsika Jesosy Kristy na ny devolana dia mahafantatra an'izany fa izy tsy hanolotra ny fahotany eo amin'ny Jesosy Kristy zany mihitsy. Fa ny etsika kristiana zao tsy hoe mahafantatra fotsiny fa tena miaina miexpérimenté manandrana an'izany mihitsy dia atolotra ao le izy dia vita izay vavaka izay afaka ianao lasa le izy zany satria izay le finoana hoe vita lasa le izy. Ary izay nahatonga ny Jesosy teny teo ambony azy fijaliana hoe vita payé ny dikan'iny vita iny accompli ny dikan'iny vita iny terminé ny dikan'iny vita iny. Zany hoe vita tanteraka zany voaloha zany nitrosa-pahotanao vita tanteraka zany ny amin'ny zavatra zay mamatotra anao lasa ny Jesosy teo ambony azy fijaliana daholo le izy dia tout est accompli. Be dia be no mety mieritreritra hoe zao avy ny fomba ilana amin'ny sigara fa ny antsika riavana dia zao eo amin'ny azy fijaliana ihany. Atoloha re mifinoana anatina vavaka zay tena ataonao amin'ny finoana le izy. Dia rehefa vita zay inona am'izay zany tokony ataonao vita zay vavaka zay dia zao ohatranao hoe afaka zany. Kay efa tena afaka fa lasa ny Jesosy le sigara efa lasa izy efa niara-nomboana taminy efa niara-le vonona taminy izy afaka fa niara-maty taminy izy. Ary zay mihitsy ny ambarina amin'ny andininy fa idimy fa raha mampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Zany hoe niara-maty tamin'ny Kristy le toetranao taloha zany niara-maty tamin'ny Kristy tany dia izy ianao hoe velona Kristy dia miara-belona amiko amin'izay izy. Dia izay amin'izay manomboka eo zany zao efa afaka sa tsy afaka ianao efa afaka zany. Dia rehefa afaka ianao zany dia izao mbola ilainao sa tsy ilainao intsony ireo borika sigara sy ireo tranona sigara sy ambirambitra sigara ireo tsy ilaiko intsony ario amin'izay ireo zany fa efa afaka ianao tsy ilainao intsony ireo. Dia zay ny fanafahananao hery avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fahafatesany ny finoana ny fahafatesany Jesosy Kristy izay miatra amintsika izay no ahafahantsika mandray ny fanafahanantsika ao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa tsy amin'ny sigara ihany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia rehefa afaka amin'izay ianao dia izay manana hery amin'izay ianao hanoerana an'io raha ohatra ka mbola mitady tanantonatona hoe dia efa manana satria olonafaka ianao. Ny olonafaka ravina no manana hery hantosirana fa raha olona mbola voafatotra tsy afaka ny andositra mihitsy. Raha mbola voafatotra tsy afaka ny anohatra mihitsy fa ny olonafaka no afaka amin'izay raha izany hoe raha tamin'ny voalohany ianao le mbola voafatotra raha tonga ary le fakapana tsy nanana hery fa tonga dia lavo tao anatin'izy foana. Fa rehefa afaka amin'izay ianao ka natsara hoe nafahan'i Kristy nino ny asa mpamonjena nataon'i Kristy teo ambony azy fijaliana ho an'ny tenanao dia amin'izay fotoana izay manana ny hery amin'izay ianao hoe aza efa afaka tonga dia mahavita manohatra an'io amin'izay ianao. Dia ho hitanao zany hoe instantané, hitanao zany hoe tsy misy effort, hitanao zany hoe gratuit ny fanafahana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary zay mihitsy raha mbola tsy tenan'izany ianao dia andramo ka izao fa tsara Jehovah. N'Andriamanitra rerany voninahitra. Amen.